Star Times dia araka ny efa teneniko ombieny angambany dia diffuseur ny Euro 2020 anomboka amin'ny faha 1 ny volana Jona ho avy izao ny lalao ary tsy farana raha tsy amin'ny 1 ny volana Jolay. Andeha avokoa ato amin'ny Star Times en HD amin'ny plateforme rehetrarehetra ny Euro na plateforme TNT io na amin'ny satellite na ihany koa amin'ny application Star Times One. Ho an'Antananarivo dia 45 000 ariary raha ohatra ka mbola tsy client Star Times ianao, dia 45 000 ariary ny décodeur efa miaraka amin'ny abonnement à mois. Ahitana Euro io. Ny kit satellite kosa dia 60 000 ariary manerana ny nosy. Ankoatr'izay dia ny abonnement dia afaka aloso kelikely hatrany. Misy hatrany abonnement par jour, par semaine ary par mois araka ny fahafantarantsika anazy hatr'izay. Na le bouquet farany ambany amin'ny 22 000 ariary aza dia efa mandefa ny lalao amin'ny Euro, tsy amin'izy iray manontolo nefa izay fa azo lazaina hoe ny 20 isan-jatony dia ifampizara amin'ireo chaîne sport ny Star Times rehetra.